Salut daholo tsika rehetra faly miarabantsika ho antsika izay mpanaraka ny tutonasa rehetra fampianarana ny informatika. Androany antsika dia hijery zavatra mahafinaritra be mihitsy mahakasika ny Excel, ary mino fa be da be mihitsy tsika no miandry an'ity vidéo ity dia tsy inona izany fa ny rang, ahoana ny fanaovana rang amin'ny Excel. Alohan'ny hanombohantsika dia aza adino ny misabone hatrany hatrany raha ohatra ianao ka vaovao ato anatin'ny chaîne dia abonnez-vous amin'izay fotoana izay hanananao ilay vidéo izay mivoaka ankoatran'ity ho anareo izay abonné matetika izy io dia mbola misy fampidirana kely ilay adresse mail anareo juste hoe cliquenareo ilay s'abonner dia avy eo misy adresse mail tsy maintsy soratanareo ao anatiny dia zay fotsiny dia azonareo foana vidéo ndao arahantsika ny vidéo. Dia ho ataontsika indray zany ilay resaka rang matetika izy dia tena ilana be mihitsy amina zavatra maromaro, tsy voatery hoe atao anatin'ny bulletin ihany fa amin'ny zavatra rehetra izay mety ilanao an'izay rang izay dia tena ilana be ilay izy. Fa bulletin aloha no andraisako exemple ilay izy. Dia tahaka an'izao zany ilay izy, inona ny zavatra atao raha anao an'ilay rang. Midika an'ilay rang aloha izany ho an'izay tsy dia mahafantatra loatra ilay izy dia izao hoe iza ny lehibe indrindra dia izay ambony indrindra no homena laharana numéro 1, dia izy indray ny faharoa dia homena laharana numéro 2, dia izay farany kely indrindra zany no laharana farany. Tena miasa be izay aty anatin'ny bulletin scolaire ka izay no nahatonga anahy hoe bulletin scolaire no nandraisako ohatra kely anankiray. Tahaka an'izao zany misy étape maromaro. Étape voalohany aloha dia tsy maintsy homenao anarana ireto moyenne reto. Ahoana no anaovana an'izay? Sélectionnenao zany reto moyenne reto, tsy azo atao mihoatra, tsy azo atao latsaka fa atao tafiditra tsara daholo, veriko mandeha. Atao eto dia tsindriana ny gauche dia taritina midina, dia vita izay dia manao clic droite nareo ao anatiny fa tsy mivoaka aty eo ihany nareo manao clic droite dia avy eo dia misy soratra hoe définir un nom, izay no zany ny étape voalohany dia homenareo anarana io izay tianareo anarana atao eo fa tsy azo asiana chiffre sy resaka ohatra hoe tiret sy resaka symbole ireny zany ohatra ataontsika hoe mihetsika anarana hoe moyenne izay dia avy eo dia tsindrinareo ny ok. Izay aloha ny étape voalohany étape faharoa lasa amin'izay tsika midiresy an'ilay formule ataoko ngezangeza kely ho hitanareo tsara. Eto amin'izay zany eto tianao ataontsika voalohany dia manindry nareo égal dia manindry rang fotsiny rang, dia ity rang ity no cliquenareo, double cliquena ilay izy, tsindrindroa ilay rang dia avy eo dia misy an'ity ohatran'ny fenêtre kely mitranga ity dia io fotsiny no arahanareo nombre. Inona dika ilay hoe nombre? Aiza ilay référence tianareo hatao rang, hoe ty fafiry mazava ho azy fa ty zany ilay izy dia kitihana indray mandeha ohatr'izay fotsiny dia avy eo dia inona teneniny manindry point virgule. Ny point virgule akaikin'ny espace ao tondrontsika amin'ny écran ihany ho an'izay tsy mahita an'izay point virgule dia avy eo inona ilay référence par rapport amin'izy, par rapport amin'ilay moyenne. Tsy maintsy atao lalao aloha zany ilay moyenne dia ity ilay moyenne ty soratana dia rehefa mitranga eo izy avy eo dia atao double clic dia mitranga ilay référence dia mandeha indray nareo ny point virgule indray aorianan'izay dia avy eo dia ordre décroissant ty ny tena izy ty amin'izay fotoana izay zany ilay hoe izay ambony indrindra no omentsika laharana numéro 1, izay ambany manarakaraka an'izay laharana numéro 2 dia na nareo manindry 0 na tonga dia double cliquenareo fotsiny ty décroissant ty, double cliquena ilay izy dia ny farany inona sisa tsy ampy fermena amin'izay ny parenthèse dia avy eo entrée. Dia io fa mivoaka ilay 4 zany hoe fahaefatra zany io. Dia ahoana amin'izay ny ambony tahaka ny efa ho an'izay efa mpanaraka ny tutonasa rehetra dia efa fahitantsika foana rehefa mahavita formule iray dia tsy hoe atao tsirairay akory ireo fa kitihako ilay efa vita iny dia maka sisiny kely dia avy eo taritiko midina mandra-pahatonga ny izay itiavako azy hatrany amin'ny farany any dia avotsitra fotsiny ilay izy. Zay afaka somary manao vérification kely nareo. Ity zao ny ambony indrindra 15-19 dia avy eo 15-17 dia aiza zao ny fahatelo dia 13-58 dia 13-31. Izany hoe tsy mila manao vérification intsony nareo fa tonga dia efa marina ilay izy, tonga dia marina avy hatrany io rang omeny io. Zay dia manasa antsika hatrany hisabone ato anatin'ny page raha hitanao fa nafinaritra anao sy nanampy anao ny zavatra nataoko. Antsika izay vaovao ato anatin'ny chaîne dia efa vidéo
fahaefatra ty ataontsika ity efa vidéo fahaefatra ka afaka mijerinareo ilay vidéo tany aloha ataontsika eo amin'ny description ihany ny lien amin'izay rehetrarehetra izay. Mankasitraka indrindra amin'ny manaraka indray.